androany zany a dia iresaka momba ny kiana ny kiana zay tsy tanty migasy tena makarary fo ny gasy tanteraka manakina ny zavatra tolopotolo anao a de gagazo anao zay iny mbola zavatra hafa fa resaka dictature iny fa ny tsika isambatan'olona ny gasy isambatan'olona de tena fahorina be mihitsy le kiana tena tsy tiavany olona na maizina de manakiana zay zatra resako androany nefa de inona moa zany tena maharatsy le kiana ohatra kianao le hira na tsara le hira na ratsy na tianao le mpihira fa manakiana zay zavatra tena tsy tanty ny gasy tena tadiavana fomba rehetra maro zao misy le bandy anakiray fatifatina mpihira igny nanakiana ny accent ko ny teny frantsay ny accent magasy ana zay ny tiany le ry de rehefa natao ny fanadidina ho inona tonga le ry agressif be ny ataky ana amle izy le teny frantsay a tsisy azony olona kianina le tezfa zay nataoko tamin'ny video tamin'ny jady igny fa tena teny frantsay mipetraka tsara na syntaxe zany na vocabulaire zany na concordance de temps zany na inona mipetraka tsara tsisy azo tsisy afaka nanakianana ny ray ny olona tamin'iny satria fantany fa tsy hitany kianina tsy ho azonao am'zany mihitsy a fa rehefa tsy hitany amin'iny a de kiany ny accent gasy mbola iresaka an'izay accent zay za amin'ny amanaraka fa tsy vita video de ny antony tatonga an'le ninanao an'iny kay ary tsy izy rery de satria ho ny koto mpanakiana olona foana zay mihitsy tena mamparary miaky ny gasy le hoe mpanakiana de aloha resako zavatra zay tonga de meko ohatra anakiray tamty zavatra nataony vonjy ty io zavatra io a mampianatra izy ina moa zany mampianatra sakafo maraina ahoana ny fanaovana omelety de mimemo zany zay tam'izay fotoana zay satria hoe ole retsa de mianatra ina moa zany fanendasana atody ve zany no ino anaovana ina moa zany fampianarana manokana de menimenina moa zany loatra fa tsy maintsy ny olona de hoe mialina ny vonjy zay satria vonjy a betsaka mpanaraka be izy malaza de mialina ndraiky koto fa tsisy kila zay de fialonana foana zavatra teneninao de ola zavatra resako tamin'ny fotoana iny de hoe nisy olomantany ina ka sakafo vonjy ny maraina ina zavatra hoan'ny vonjy amin'ny maraina de zavatra tiako tena tamin'iny de hoe futilité de hoe zavatra hoan'ny vonjy maraina ve de inona zavatra intéressant zany zay nataniny olona de rehefa nantany olona ina zavatra hoan'ny vonjy amin'ny maraina de anao émission manokana mihitsy vonjy anazava ina zavatra hoaniny de hoe misotro rano izy 50 centilitre zay nazavainy teo de ohatrany hoe important be zay zavatra teneniko tamin'igny de aveo de hoe ampianatra olona ny indetody izy de ridicule be fomba fijeriko opinionko mijery zavatra raha ohatra ty raha matoty misy georgine any antranony any misy zeta ny antranony any za tsy miditra am'zany fianano privé zany fa le izy zavatra public de mbola zavazavatra izy de zao ny zavatra tsy nikianiko tamin'izy ty fantatro isoke olona oza hoe zavatra jenao am'zao rehefa mahandro kosa lo mikarakara sakafo kosa de tsy tsara kosa ngamba le volo tsy hoe tsy tsara fa tsy azo atao mihitsy zany amin'ny règle-ny culinaire gastronomique tsy azo atao mihitsy zany izy mampianatra olona anao zavatra ohatry zao nefa tsy zare le volo fa na fatorany volony na asinan'le cellophane reny amina koziny reny na manao toka satroka na cuisinier zay mahatonga ny cuisinier fa raha ohatry zao tonga de zay olona ina moa zany mianatra ina moa zany hotellerie restauration de tonga de zéro zao de tsy mikianotry zavatra satria ngamba de opasopa fotsiny nataony gasy hoe manakiana foana koto fa tsara zany kiana zany ilainy olona mpijery hoe tsy azo atao nge nina moa zany lava volo ohatry zao nina moa zany mikarakara sakafo jereo miraraka eto amin'ny feno volovolo le sakafo hoanina de jereo izy manao zavatra zao de miraraka eo le volovolo ninona le volo amy sakafo hoanina zavatra tena amy resaka hygiène tsy mitimitsy amy hygiène fa tsy azo kianina amy gasy manakiana zany ianao de manao velara mahay
idina manakina olona foana ty zary tsy tantiny gasy de le manakina nefa ilaina ny kiana raha ty androso fa ohatra mbola te ilalao ny rambony zao tontolo zao ny Madagasikara de toy zany le tsy azo kianina fa kosa ny misy ny kiana tsy azo atao ary tsy mety ny zavatra kianiko hatreto ohatra ny hira ny bigy amity hirandridrady iza moa ny katramin'ny kastia de lazany olona mpiady tsena miady amin'ny rady miady amin'ny sososo tsy azo ny olona mihitsy fa hoe ny zavatra atao ny œuvre no kianina de misy andehany faharoa zava ny video ataoko voalohany indrindra ny kiana moa zany ny olana amin'ny gasy zany de ny kiana de kiana ihany fa ny vazaha misy ny critique misy ny attaque personnel critique sy attaque personnel ka zay manavaka zay zavatra tsy azo nzao mihitsy e laha ty manakina olona nefa tsy voatanty-kianina karaha kialina ny oroko sy ny lavakoro kialina ny voroky ngity kialina tsy mety zany de zay no natonga ny Will Smith tamin'ny remise de Oscar 2022 hoe nisy bandy nanao blaky nisy bandy humoriste nanao blaky de amle volo amin'ino moa zany le lohany le vady Will Smith minino moa zany sola no kiany le ry no anaovany blaky nefa tsy azo anaovana blaky mihitsy lohan'olona sora ny sofiny olona ny olona bekibo tsy azo anaovana blaky zany lizy de misy olona mijaboka nanao an'izy de gaso ny alefako nefa mio amina cérémonie avo lenta be misy 4 millions de téléspectateurs fa tefaly le bandy de mipainy le ry C'est destiné à rester l'une des plus célèbres gifles du cinéma américain, en l'occurrence en dehors des plateaux, mais sur la scène des Oscars la nuit dernière. L'acteur Will Smith a gratifié l'humoriste Chris Rock d'un vigoureux soufflet et cet accès de violence ne l'a pas empêché de recevoir tranquillement ensuite un Oscar, le récit d'une soirée mémorable avec Fanny Boyle. Une brochette de stars sur tapis rouge, un Dolby Theater plein à craquer, un show millimétré, bref, une cérémonie des Oscars des plus classiques, jusqu'à cette blague de l'humoriste Chris Rock sur le crâne rasé de la femme de Will Smith, qui l'a rendu fou de rage. Oh, wow! Wow! Will Smith just smacked the shit out of it. Nick Nick's name out your fucking mouth! de jereo laisse-moi de ma femme hors de ta putain de bouche teny ratsy izy io manopa izy io de eo zany mitenenareo hoe ikoto manopa miteny ratsy lalobe tsy manaja tena izy moa tamin'ny Will Smith nanao n'io zavatra io nisy manoteny pe hoe jolamboty Will Smith tamin'ny Facebook nisy gasy manoteny hoe jolamboto na nisy ny tena tsy manaja tena satria rehefa manao attaque personnel ianao de maronitra zavatra zany attaque personnel zany atao le bandy fa tsy blaky misy blaky azo atao karazana blaky rehetra azo atao fa ny mikasika nino moa zany fizikan'olona tsy azo atao mihitsy manivatsiva surtout raha tsy dio zao gasy tsy ako na arety na lizy na tsy ako na inona fa vo maika pire de normal iny ratezitra de normal koa ikoto raha nareo manao commentaire io zany asinareo de opaiko nareo ka na iteninareo hoe le lala be tsy mananja tena iny mpiteny ratsy inona tsy mendrika atao filoham-pirenena tsy mendrika zao tsy rarako fa tsy azo atao ina moa zany attaque personnel maronitra lizy io raha violence alery nanefaky iny ka raha nareo manao commentaire io koa teo amasiko teo no manevativa nina moa zany ny fizikako manevateva ny momba de petako ohatran'iny koa sans pour autant hoe zany ve ny mahajolamboto zany reo mahatonga anazy tsy manaja tena fa io izy io de ndaverina. It was a G.I. Jane joke. Keep my wife's name out your fucking mouth! I'm going. Zay nareo na te zay lery na tsy izy direct fa attaque personnel tsy azo atao mihitsy zareo tsy azo atao mihitsy zany. Okay. Une altercation qui a sidéré l'Assemblée mais qui n'a pas interrompu la... de zay le izy ka ny aspect ny zavatra resako androany de resako hoe kiana hoe tsy matanty kiana mihitsy ny gasy ka de zavatra iny any resaka hoe resaka volo tsy azo atao rehefa manao hoe
hoe tsara fantatry ny olona hoe tsy mety a ny volo tsy mifatitry rehefa manao sakafo zavatra tena faty mihitsy zany resaka hygiène ilaina le kiana am'le zavatra zay fa ohatra kiana hafa ny ataonao ny orona ny kibo ny vody tsy haiko ohatra ny zay rehetrarehetrany de ka tsy mety zay tsy zavatra toenina teo ka ny olona de tena tsy matanjy de tsy matanjy misy zavatra kianiko ina ny kianiko ny futilité amin'ny vidéo ataony sasany ny fatifatina tsy haiko inona ny zavatra ataony fitoloha ny zavatra ridicule rehetrarehetra reny ny kianiko fa raha vo ohatra hoe izany no asinao na vady amanjanako a de ohatra ny nataony Will Smith reny ny zavatra mahazo raha kaiky koa laha de poteako vavalalahy zay le izy de miteny ratsy a manompa eto amin'ny pejy azy de hoe io manompa olona amin'ny pejy mahasosososo ka zay le izy tsy hitanao zavatra ataonao satria choqué anao mahita le olona le manao attaque personnel zay